mahafinaritra ny olona zany sao de mahanitra ny malagasy zany ve no mahafinaritra nefa ianao raha mandeha ny amin'ny arabe de io ve ny atao hoe mahanitra ianao nge no antanika zany mandeha ve ianao makany grande surface de mahanitra ve le olona hitanao makany ampahavitsy kely amin'ny malagasy kosa président be tsy makany grande surface ianao zany tsy makeny analakely ianao zany mandehananao makeny analakely na izontsika zao fa feno olona miantsena any mandehananao makeny analakely fa feno automobile any za aloha hoe ny olona miteny an'izany matra malagasy tia andeha misaina tia anakorotana fotsiny zany faly miarabantsika jiaby ndray mpanaraka ny sainy ty vaovao malagasy vaovao mafana amparitika am'izao fotoana izao a raikitra zao ny poids basy tivitra vararaka tivitra bomba mandatra dranomaso ho an'ny vahoaka ny toliary zay fa indrindrindra ny vahoaka izay mitolona manohitra ity pastelara ty eny an-daboy amin'izao teniny antsika zao ary maro reo olona naratra tratra nyty bomba mandatra dranomaso ty amin'izao teniny antsika zao samy maneho hevitra manko ny olom-pirenena amin'izao teniny antsika zao tsy ny vahoaka izay manao tolona ihany no maratra fa tafitra ihany koa ny bomba mandatra dranomaso anatran'olona azavaintsika kelikely fa ity an-daboy ity dia misy tokantran'olona amin'ny sisiny eny misy torapasika eny plazy zany eo ihany koa ny lakana izay ho an'ny mpanjony vezy ireo eny an-toerana ka hitatsika fa ny mpitona fandrakana izay tariny andrajoely sy ny firongony mafia reto dia mampiasa ny mpitany filaminana mba ho herim-pamoretana vahoaka madinika eny fotony aoka ho jerentsika tsara fa tsy ny vahoaka madinika ihany ane no mitolona no manohitra ty pastelara ty fa hitatsika ihany koa ny colonel Fanampera anisany manamboninahitra zany manany mahiza zany tamin'izany fotoana zany na dia ataontsika hoe ankehitriny dia maro olona mbola manaja azy manome voninahitra azy zany colonel Fanampera zany satria nanao asany antsakasy andavana izy tamin'izany noho ny fitiavany tanindrazana dia ny ampilaminana ny lamina ny tamin'izany ataontsika hoe resaka fandriam-pahalemana tamin'izy mbola nitondra na colonel ny asa tsara tamin'izany amin'izao fotoana izao hitatsika ireto mpitany filaminana reto dia mahazo baiko mahazo vola dia manao tao fatany ho an'ny vahoaka madinika izay sy ny rehetrarehetra izay hitatsika ihany koa fa manampitrotraka ihany koa ny vahoaka madinika izay pomba na poriny ty pastelara ty manohana ty pastelara ty fa hoe satria mahazohazon-dra nahazo vola de hoe mety arirary sihitsiny ny fanokafana ity pastelara ty hitatsika zao ohatra Freda Andrenevo fa hoe mety io mba hampiroborobo mba hampandroso ny tapitanana ny toliara sy ny vahoaka ny toliara mba firy tokoa ny olona miasa amin'ity pastelara ty ary mipetraka ny fanontaniana rehefa misy tompolahy tompoko vavy olona manohitra anatin'ny ataontsika hoe société anankiray na orinasa anankiray io fitafitrasa io pastelara tokony hijanona sa ve tianareo mihitsy ianareo mpanohana ity pastelara ty na andrajoela sy ny firongony na mafiareta rehefa misy raha mandrika eo na misy olona maty eo maro de zay hoe ajanono ity pastelara ty tsy afaka soroana ve zany aleo misoroka toy zay mitsabo hita rehefa maro olona manohitra ajanono hitatsika ihany koa io ataontsika hoe colonel Fanampera io maro olona mibadika anazy ireo eo ihany koa ny Teorakotovao sy ny sisa manohitra ity pastelara ty olona rehetrarehetra na io Freda Andrenevo manao live amin'ny tambazotra serasera io maro olona manohitra hoe nahazo 4 miliara tokoa manao de hoe mety ity pastelara ty maro olona manohana ity pastelara ty fa nahazo vola reo matoa manohy ataontsika hoe manohana ity pastelara ty isokafana fa maro ihany koa na de sy nahazo vola izy mangirifiry marary aminazy hoe esorina eno amin'ny tany ndrazany sy esorina zay ataontsika hoe nampisy fambolena nampisy ataontsika hoe famokarana tany amin'ny fianana zany ho jerentsika manko sary vitsivitsy ataontsika hoe hitatsika amin'ny tolona na ataontsika hoe grevina zay natao ireo vahoaka manohitra ity pastelara ity zay ihany koa no afaka zarentsika eto fa reto misy sary vitsivitsy izay maneho fanoherana ary bomba mandatra dranomaso natao ireo mpitany filaminana tamin'ny vahoaka madinika eny fotony izay
Andriamatoa Robert Lasa, colonel retraité, monna yetu Tuliara, zanak Tuliara, Tuliara iringiriny. Andriamatoa president, ray aman-dreny ianao, miahy anay ianao, manabe anay ianao, tsy misy gny itaraina anay raha tsy ianao ray aman-dreny. Marary zahay Tuliara, satria nisy izao Tuliara Sanjo zao. Ny grevy zay tohananay igny nesorina teo finaritra zahay faly zay na dia nisy nigadra. Ankehitriny tonga izao basy Tuliara zao manao forcing, manao forcé, manao zay saimpatany rehetrarehetra hiboto an'ity tanina ity hakany zao fasy mainty zao. Raha losany president zao fasy mainty zao. Ianao olo niana tsika hainao nivokany fasy mainty. Ka mangataka aminao zahay mitala aminay tsy ekenay io fasy mainty io. Antony na izahay andreky etoy gny raha ivelomanay ity place ty reo fiareo gny ivelomanay. Aia mo gny iveloman'ny taranakay, iveloman'ny anakay, ivelomanay raha ohatra kay izao base izao natao eto. Nanao kory ny raha nisy, nanao kory ny naratsy, zay tena hain'olo. Ito raha nisy androany. Raha nisy androany ireo mpitandro filaminana zay natao hoe hiaro ny vahoaka sy ny fananany no na nisy naratra nanao grenade lacrymogène araka ny teny raha anankiray promoko zay manao hoe ianareo vahoaka tsy hahalesena miaramila. Zay polisy na hitifisana sa hinaniko zao. Tsy miala zany tsika vahoaka nanao zahay fa tsy raha fahavalo, tsy raha ennemi. Miangavy anao koe raha proma atsaharo io la bombe lacrymogène ataonao io. Tsy mety anio hoe Andriamatoa president mangataka aminao za fa io base io da iro latapahinareo gny lohako tsy ekenay io misy narasy androany. Firny naratsy, firny narary. Maro ny narasy nandroany ketaketaka ny mpitandro filaminana izay natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany. Zany ve natao hoe vahoaka sy hiaro ny fananany mba mieretrereto nareo gendarme. Raha ny polisy mba manao moramora ny polisy. Ny tafika mba mijery fa ireto gendarme reto mihetraketraky io gendarme io. Azafady aminao rahalahy, raha nataotsika ihany koa io fa tsy io natao hoe Europe na rétablissement de l'ordre. Nangataky autorisation ve nareo nanao ty hetsiky ty anjara-mandeha? Nangataka autorisation izahay, nangataka autorisation izahay. Fa io base io ndray laha ataonareo hataonao kory tsy ekenay raha tsy maty zahay. Antony tany toy anay toy, anay sy ny taranakay toy. Ka ireo vazaha reo tombotsoany mahamatimaty anareo tombotsoany. Ianareo nge tokony hiaro anay e. Ianareo niharo fanananay e. Nefa ianareo koa ro mamonanay. Androany zao nisy naratsy nandroany. Misy naratsy nandroany. Noho izany hatramy farany ty sy sahatry zahay. Ary raha tsy tapaky lohako toy tsy mijoreo tsy mekeko zahay. Ramasene, aiza Andriamatoa Teo Rakotovao sy ireo nitarika ny ty raha ty ohatrany anao rehetra. Aiza reo amizao fotoana zao? Amizao fotoany reo mbola mikonikonina hijery ny hampandehany raha ty. Antony de zao lacrymogène tsy zakany antony ty fa bebe taona ihany reo. Olona bebe taona ohatrany fa de toranareo lacrymogène. Rariny ve zany mandry ve ny fieretreretanao raha aman-dreny ohatrandreny torana lacrymogène. Mba mieretreretanareo gendarme io hoe nareo tompony lacrymogène io. Amagnaraky zahay hantaipiraka ifampitanako atsika. Samiatsika mamboatra flèche. Ino ny mety ho tohiny zao hetsika ataonareo zao? Ny tohiny zao fihetrika zao dia ho fandresena ny eretreretra satria milamina zahay, mitaraina amin'ny president zahay, zanaky president zahay ary hoeniny president zahay ka ahomby raha zao tsy hisy zao base zao. Filoha hendy president Andra Jely matoa ny fidinay ianao hijery anay vahoaka. Noho izany dia manantena zahay fa io base io dia tsy hiaka aminay aty Toliara ity.
raha manjany azo lazaina hoe mbelety mety hisy hoe ty mitiny sisy fa tapitra am'izao fanehoan-kevitsinao zao mitohatra amin'ny farany moa ty raha amin'ny androany amin'ny androany zany a dia miato kely aloha amin'ny androany a fa hiomana koa zahay hetsika manaraka zay ho bebe koa raha mbola ataony gendarme reo ataony mampitandrina gendarme zahay eto rahalahy ianareo hoe zanaky nareo samy anotoliaratsika iaby eto hoe ho anareo gendarme no manahirana anay sy ny taranakareo koa fa tsy zahay ihany nareo no azo tombotsoa ty nareo gendarme mamono anay io nareo mitifitsy anay io nareo mamandratra anay io nareo gendarme no ho tompondraha toy ka noho izany manantena zahay rahalahy zanaka fa tsy anao manahaky n'androany koa ianareo gendarme raha manjany ny fanontaniana manitsikitika hoe azonao amena ve ny bilan ny olona ratsy ny bilan ny olo voatora grenady amin'izao tsika miresaky zao raha ny olona ety zany a dia eo amin'ny 3 arivo eo olo eo voatoraky grenady eo amin'ny olona 7 eo ny naratra eo amin'ny 3 eo ny naratra misy tena marasa grave sa marasa ny basy misy grave marasa anandapitaly izao misy anandapitaly izao fa zaho manantena ny filoha hajaina andry rajoely a fa tsy asiany io bazy io satria hiteraka loza io handratra olo raha mbola mitoy izao a zahay koa handay filesy koa zahay misapela bevoka tsipiky misapela bevoka koa ngao tsipiky milasy atondrao Fatra hunis lahi ramshe fa sahay merkandrazana sahay wetulu hanaurati fa sahay kusan dayatua ni beise tianai ni beise tifena kaviai da fata tena kumiresa kihinani kisau benje ketu babi kunutirenu au anefa gaga sa msafutona hinani kisafa wa so bastudiara sau kagala kani reakti anefa reakti mitali tianai mitali tifukuai na misafutana la vuazo isau bazao zau reaktui sahay simana tipilome baba fati tipilome ai reakinge anefa hananduze hi aina yati anai hi aina yati zafman ai sahay humat hinani kisau sahay famijale sahay nani kisau rahazau misi saja kuferne vanduze wayeti hisanai anefa rusba mana nasa pakatanda livavare ngendusiasa zambi tanatu yetua kala manao ndiara tsana ngendusiasa kala tu la tu za fanzakana zao kambo matoi ino hatauna sahay mamu Sadizonde matua manantena izahay fa olo kendry viloha io hajany fa hisy raha mandriaka ty raha mbola misy ihany io e hisy raha mandriaka ty e aty tsy tomponatoka izahay tsy tomponatoka zahay raha misy raha mandriaka io fa olo kendry izy e olo mandiniky izy e mijery ny zon'olombelo izy e zonay ny hana aminay fa noho izany e mangataky zahay ndre mety filoha fa hajanonao io mba tsy hisiany raha mandriaky raha manjany reo olona ratsy androany reo nareo ro nitarika an'olo roa toy ino ny hataonareo an'olo reo oloha satria ino raha tokony hataonareo hijery manokana an'ireo olo zahay rehefa veto zay zany hijery azy olona ratsy reo hijery azy zahay hai president reo nahuda fasatia raha hinani kituye fini mayu sandaru mareu io zao force zao henany zao fa misy ambany ao fa misy force Sisa tanzao zay mivandara alevasao Nao zay taivola. Nao zay taivola tu. Força força
Zao gny olo mitolona amin'ny base toliara zao. Anao tegna viovio firenena. Zao natao interview. Reo zao ny force ambany reo zao ny force ambany reo miandry anay. Mivanta foana. Miandry anay zao force. Lisanso José Francis. Am'izao fotoana zao zany a miatsana eto amin'ny ty tany mivorian'ny olo maro reto zany ny force misy manantena fa dia hanao an'izay ny hanakanana ny fivoriana izay ataony reto tsy pomba any base toliara reto ary dia manatona tsikelikely izy ireo a manatona ireo olona marobe ny tsy fantatra zay iafarany satria aizany mety ho iafarany zao raha zao miezaka moa zay ny hanao en direct an'izao zavatra misy zao tazatsika zao fa miatrana ny mpitandro filaminana rehefa vita ny nanakana ireo olona tary amin'ny voalohany tary zay nisy naratra dia tonga mamonjy an'ity fivoriana ity ny vahoaka am'izao fotoana zao a dia tazana jery ary atahorana ny sakoroka eto satria atahorana ny fifandonana io ny zava-misy am'izao fotoana zao ary ezahinay ny hampafantatra anareo ny zava-misy am'izao fotoana zao iny rehefa manomboka ny zany aminareo zany ny fipoakany grenade am'izao fotoana zao zany aminareo zany a en direct aminareo zany a ary dia everina fa efa manomboka ny herim-pamoretana eto Andaboy eritseretina zany a fa dia rahorava tanteraka ny fivoriana androany raha zao misy zao manomboka manenjika ireo pioko ireo mpitandro filaminana zao a ary mampipoaka grenady a mamparitaka ireo olona izay nivory teto ary dia manomboka manambotra ny sasany efa hitanay misy fanamborana ireo olona reo moa zany am'izao fotoana zao dia tsy mitondra fitaovam-piadiana niparitaka aloha zany hatramin'izao a rava ny tety Andaboy a satria tonga ireo mpitandro filaminana izay nanaparitaka ireo olona nanao fivoriana iny zao tazatsika reny zany izy reo am'izao fotoana zao a tazatsika reny zany izy am'izao fotoana zao a reny izy am'izao fotoana zao ny mpitandro filaminana reto hitatsika ny mpitandro filaminana mampoaka grenady a io zany tsika tsara zany mifokany misy andian'olona koa moa zany hitatsika eto le manohitra le base toliara mitoraka koa ngamba anisan'ny matetika ireto mpitandro filaminana fa dia zao fotoana zao dia rava aloha ny fivoriana teto raha titarita amin'ny voalohany nisy ny faratrana nahazo an'ireo olona maromaro araky ny voalaza teo dia am'izao fotoana zao a dia niparitaka ireo olona ireo zay ny zava-misy am'izao fotoana zao zay ny tenanay moa dia mbola miatsana eto satria tantara miezaka tantara aminareo mivantana ny tena zava-misy raha ny voalaza ny ray aman-dreny teo dia nisy ny naratra toraka grenade lacrymogène zay ny voalaza teto ary efa nasehonay nareo teto ireo olona naratra efa nasehonay koa olona tena naratra may no ny toraka grenade raha ny voalazan'ireo ray aman-dreny teto dia hitoy izao hetsiky izao ary amin'ny fa 7 mars izao no hihamafy ny tolona izay ataon'ireo tsy mankatò ny base toliara am'izao fotoana zao zany dia mandeha ny mpitandro filaminana miezaka hanaparitaka na dia efa miparitaka ireo olona maro nanao ny fihetseketsehana tety Andaboy tazatsika am'izao fotoana zao dia ohatrany ataka kely zay fa manatona anay ny mpitandro filaminana ary
Mandeha nitoraka grenady reto. Mandeha nitoraka grenady amin'izao fotoana izao a. Na dia efa miparitaka ireo olona ireo dia mandeha nitoraka grenady. Ezaka izahay nefa tsy maintsy mandao anareo any satria tonga manantona anay makaty ny ireo mpitandro filaminana manaparitaka anay ary dia anempatsevana anay amin'ny asanay koa dia eritseritsy anay fa dia ho taperina eto aloha zany ny fitantarana ny mivantana ato amin'ny micro-vidéo ity ny zava-misy eto amin'ny Andaboy. Raha ny zava-misy dia Andriamatoa Raberlaza sisa ray aman-dreny afaka Andriamatoa Raberlaza sisa ray aman-dreny afaka tonga taty nanao an'iny resaka teto iny fa Andriamatoa Teo Rakotovao dia voatazona tany amin'ny tany am-boalohany. Zay zava-misy ilay tompoko dia eritseritra zay fa dia amanaraka ho tohizana ny ty fitantarana ity.